ao anatin'ny tontolon'ny fambolena kosa no tontosaina tetsy amin'ny ministerany fambolena tetsy Anosy moa io maraina io ny fifanovatsin'ny mpifanarahana miaramiasa eo anivon'ny gouvernemanta malagasy sy ny solotenan'ny fandaharan'asa COL ACP EDES izay efa-tsy nivondrona européana vola ny fanomezana fitaovana ho an'ireo mpamokatra sakafo mba hanaraka ny fenitra iraisam-pirenena io mofo no tanjona. Lovaramanantsona nanao ny fanadihadiana eo amin'ny sarin'ny Christian Rakotondramanga. Nanokana famatsim-bola amin'ny tetina 30 tapitrisa euro ny vondrona Europeana entina natanterahana ny fandaharan'asa COL ACP EDS amin'ireo firenena mpikambana ao amin'ny vondrona Afrique Caraïbe Pacifique na ACP izay misy any Madagasikara. Nitotosaina io maraina io tetsy amin'ny ministera fambolena etsy Anosy ny fifanaovatsy ny mpifanarahana teo amin'ity ministera ity sy ny solotenan'ny fandaharan'asa COL ACP EDS. Tombontso maro tokoa no mety ho azon'ny malagasy amin'ny alalan'ity fandaharan'asa ity. Mazava loatra zany amin'ny fananantsika fitaovana izay ilaina amin'ny fanaraha-masony kalitao, amin'ny fananantsika fanafody sy matériel isa-tokony entina manome ny antoka na ny garantie totale de qualité respectant les normes internationales dia zava-dehibe mihitsy ary zany dia ilana vola be dia be ka zay nahatonga antsika ny antsivonjy amin'ireo namanareo mba hanaporofona koa fa tena vonona anaraka ny fenitra iraisam-pirenentsika amin'ny fanajana ny kalitao mba tsy hiverina intsony sanatria ny fahasairanana amin'ny hoe misy entana miverina na fahasairanana amin'ny hoe misy entana mbola vo iainga any amin'ny seranan'ny Tomasina na any amin'ny seranana hafa na eny amin'ny seranana mpiara-manidiny vato dia fa voasakana no tsy fanarahana zay fependry zay. Fa natao sinina-ndritra ny fotoana ihany koa ny didim-panjakana manapirofy ny fahavononan'ny fanjakana malagasy anatanteraka amin'ny antsipiriany ireo voalaza ao anatin'ity fandaharan'asa ity. Nanao sinihy izany ny Prime Ministra lefitra misana ny indostria sy ny toe-karena, ny ministra ny fambolena, ny fiompiana, ny jono, ny varotra sy ny ministra ny fahasalamam-bahoaka.